tsika tsy anaika ho arabarabiny tsy anaika ambanibaniny tsy anaika tsikerano fa vao maika ary misy mitsikera vao maika tsika miasa vao maika manasoa vao maika mampandroso vao maika manea ho an'ny vahoaka tokolatoko io a filan-kevitry ny ministra izay ambara fa filan-kevitry ny ministra mitety faritra maro io a de ambara fa fitinjaram-pahefana ary zay mety ho tanjona ozy izy ny ampitondra fanjakana no antony ametrahana an'izay satria de hoe ny tanjona ao anatin'izy ity zany de ilay hoe anakaiky kokoa ny vahoaka izay fanakaikaizana kokoa ny vahoaka izay a de mbola misy ataontsika hoe lafin-javatra roa samy hafa ihany koa ao anatiny satria tsy tokony afangarotsika ny fitinjaram-pahefana sy ny fitsangatsanganana fantaniam-bola ao anatiny de fantaniam-bola zay satria tena rehefa atao tokoa ny dépense am'ireny zavatra reny meopapana ihany rehefa tena dinihana satria na ny ofan'ilay toerana ireny na de ny micro ny sonorisation ny tsy maintsy misy visioconférence ihany koa miainga tsy maintsy misy zavatra maromaro miainga ao anatin'izany indemnité mipetraka ny ka le 800 watt le amin'ny herinaratra ane le 800 watt le sonorisation fa tsy hoe firy watt moa ny tarika rosy tabo reny le nyrosy tabo re 400 watt de songonany zany zavatra rehetra zany a de mampametsa-panotaninany maro hoe tena izay ve lay fitsinjaram-pahefana tena ho apetraka sa le fomba fijery an'ilay hoe fitsinjaram-pahefana no misy samy manana fandraisany azy izay koa mantsy ny olana eto amintsika nahatramy lalàna ary samy manana fandraisany azy anie ny reny nalaza be tam'ireny lay efa voasoratra mazava ny voalazan'ny article 42 momba n'ilay zopirenena samy nanana ny fomba fandraisany azy le izy koa miteny frantsay raha teo de eo no nanararaotany izay afaka manararaotra azy a mandray araka izay fandraisany azy iverenako lay hoe fitsinjaram-pahefana teo izy io zany a raha tena mifampiarana azy araky ny lalàna tsara ny mampafantatra zany hoe karazana fampafantarana kely aloha zany no ampitaina amitsika eto a de rehefa aveo tsika miditra ao anatin'ilay ataontsika hoe famakafakana na fanehoana hevitra na miandry an'izay avy any amitsika ihany koa satria atsika mpiaino de mandray anjara tanteraka ato anatin'ny fandarana ny alalan'ny antso a sy ny SMS zany raha ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana araka ny lalàna araky ny didim-panjakana izay nivoaka tamin'ny taona 424 izay raha tsy diso a de nampanantena fanovana lehibe izany hoe nisy ataontsika hoe fanavozana sy fanatsarana tao a de nivoaka izy io a araka ny didim-panjakana izay navoaka tamin'ny taona 424 io nampanantena fa isy fanovana lehibe saingy am'izao fotoana iarahantsika mahita fa miatrika olana sy fanamby maro a amin'ny tena fampiarana n'izany ataontsika hoe lalàna izany lalàna sy didim-panjakana fototra amin'ny fitsinjaram-pahefana zany ataontsika hoe misedra olana amin'ny fampiarana azy zany miatrika fanamby ary zay no ho resantsika ho felabelarintsika eto lay hoe lalàna voalohany aloha tamin'ny iny moa le efa malaza iny efa tsisy tsy mahafantatra an'izany na ny be ny tanàna ary a tokony hahafantatra an'izany ataontsika hoe 2014 zany 2014 zany a ny lalàna nivoaka tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra 4 azavady io lalàna io zany de mamaritra ny ataontsika hoe ny loharanom-bola ilaina ao anatin'izany a ny fomba fanatanterahana ny fifidianana izay nabe resaka teto amintsika ihany koa ary
mbola mitoy hatramin'izao ny fiakarana amin'ireny hoe fiakarana amin'ireny ataontsika hoe fitsarana vokatra zay olana sy disadisa nisy teo amin'ny fifidianana zay io lalàna io zany de mamaritra ny loharanom-bola voalohany indrindra ny fomba fanatanterana ny fifidianana ary ny fampandehanana sy ny andraikitry ny rafitra amin'izany ataontsika hoe CTT izany na ilay collectivité territoriale décentralisée izy io de manamafy ny fahaleovantena ara-bolany amin'ny alalan'ny manamafy fahaleovantena ara-bola amin'ny alalan'ny fanomezana loharanom-bola manokana ho an'ireo CTT ireo ho an'ireo collectivité territoriale décentralisée ireo izany hoe ity lalàna 2014-020 ity zany raha fitiantsika ilay izy de hoe manome alalana fanomezana loharanom-bola manokana ho an'ny CTT mamaritra ny loharanom-bola izy ny fomba fanatanterahana ny fifidianana ary ny fampandehanana sy ny andraikitra ny rafitra ny sy ny andraikitra tokony hosahany ny CTT zany mazava ho azy de io mipetraka amin'ny fanontaniana am'izao fotoana zao hoe hita soritra ve ny fampiarana an'izany lalàna mifehy ny fitinjara-pahefana zany eto Madagasikara raha tsy resakitsika ilay afa-tsy ilay loharanom-bola raha tsy resakitsika afa-tsy ilay fifidianana no resahako teo maleo tena tokoa ve ary manana an'izay ataontsika hoe alalana hahazo na omenana zany ataontsika hoe loharanom-bola manokana zany ny CTD eto Madagasikara nisy any koa ny ataontsika hoe lalàna 2014-021 izy io nivoaka ny 12 septambra 2024 ihany io lalàna io ihany koa de mamaritra ny andraikitry ny solotena-panjakana amin'ny CTD io zany mamaritra ny ataontsika hoe andraikitry ny préfet andraikitry ny district amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny ara-dalàna sy ny fampiarana ny politika-panjakana eny anivon'ny faritra eny samy hafa zany reto lalàna roa reto 2014-020 ny anankiray izay mamaritra mahakasikasika ny loharanom-bola ny fomba fanatanterana ny fifidianana ny fampandehanana sy ny andraikitry ny rafitra any amin'ny CTD ilay 2014-020 kosa de mamaritra ny andraikitry ny solotena-panjakana amin'ireny CTD ireny ny préfet ny chef district ireo zany no voaresaka ao anatin'ity 021 ity zany hoe ny fanaraha-maso ny ara-dalàna sy ny fampiarana ny politika-panjakana eny anivony ireny CTD ireny misy ihany koa ny didim-panjakana larana 720 tsipika 720 zany hoe nivoaka izy io ny 13 Desambra 720 tateo rindrina zany didim-panjakana izy io manazava ny fampiarana ireo lalàna ireo zany hoe manazava ny fampiarana ilay 2014-021 tafiditra ao anatin'izany ny fanaindrena ireny commissaire général ireny any amin'ny faritany no ataontsika an'izany manazava ihany koa ny fanaindrena ny rany ataontsika hoe préfet izay any amin'ny faritra ary ny lehibe ny district moa mazava ho azy any anivon'ny district tsirairay avy mazava reo ny voalazany lalàna ary efa voasoratra efa mivoaka zany lalàna zany efa mivoaka ihany koa ny didim-panjakana fampiarana izany lalàna izany fa am'izao fotoana izao de mipetraka amin'ny fanontaniana ary araky ny resahako teny aloha hoe miatrika olana izy io ary miatrika fanamby goavana amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe ohatrotsy ny ahoana ny fampiarana izay merci izay lalàna izay
ohatrotry ny ahoana ny fampiarana izay lalàna izay a amin'izao fotoan'izao na de fa nisy aza ireo lalàna sy didim-panjakan'ireo a de mbola miatrika izay olana indray amin'ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana isika eto Madagasikara. Fa na inina atao ve raha ny zavatra misy hitantsika amin'izao fotoan'izao de anjarantsika mamaly hoe fa na inina atao ve sa ny lalàna mihitsy no hodiana tsy fantatra sa ny lalàna mihitsy no hidiana itsahina sa ny lalàna mihitsy no hidiana dinganina sy ny sisa fa raha ny hita aloha de miantraika ary miatrika an'izany ataontsika hoe fanamby-goavana izany a ny fampiarana izany lalàna sy didim-panjakana izany a ary izay ny tena olana eto amin'izao fotoan'izao de miverina ny amin'le fanontaniako voalohany hoe ny fitetezam-paritra ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fanatanterahana ity filan-kevitry ny minisitra ity ve tafiditra ao anatin'izany voaresaka tsika teo zany nefa raha ny fitondran'ny mpitondra sy ireo bombazy amin'izao fotoan'izao de hoe ho fanatanterahana izany fitsinjaram-pahefana izany. Voalohany indrindra aloha raha mijery sika hoe inona moa no olana miantraika amin'izany a fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara izany. Voalohany indrindra aloha de ilay ataontsika hoe tsy fisian'ny fisaraha-pahefana. Fisaraha-pahefana zany hoe ny eto Madagasikara de mazava ny voalaza. Fitenitsika matetika mantsy de ilay hoe fitsinjaram-pahefana. Fiteny matetika zany a izay mitaky ny fahaleovantenan'ny faritra amin'ny fitantanana ny lafiny rehetra. Izay ilay fitsinjaram-pahefana. Fa ilay faharoa de anisan'ny tena mampijaly ihany koa. Tsy de tena misy miresaka loatra izy io a de ilay a fisaraha-pahefana. Fisaraha-pahefana de manambara ny fahefana telo lehibe ao anatin'ny fitondrana ny firenena iray. Mahazatra ny mpahay lalàna amin'ny teny frantsay izy io hoe séparation des pouvoirs. I raha ataontsika ny tantara de Montesquieu no nilaza sy mamariparitra ireo fahefana telo ireo tao anaty boky a izay nampitondrainy ny lohateny hoe esprit de loi. Ohatsika izay mpianatra na te andalina manokana ny tontolo ny fitantanana ny firenena sy ny tontolo politika zafady de zava-dehibe ho atsika ny mamaky an'izany boky izany. Boky ny soratany Montesquieu a esprit de loi ny lohateniny manazava bebe kokoa makasika an'izany ataontsika hoe fisaraha-pahefana izany. De io moa lay efa nambarantsika ombeny a le fahefana telo misy eto amin'ny firenena zany a de ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara. Voalazany tamin'izany fa i Montesquieu tamin'izy nanoratra n'ilay boky efa nilaza ary efa nanamafy a fa tsy tokony hifampijabaka ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Fa ny fetrany anankiray a dia ny iray hafa. Io moa le nitenenina hoe hatraiza ny fahafahanao. Ny fahafahanao zany a de rehefa tonga mijanona lay izy a rehefa tonga eo anatrehan'ny fahafahany hafa. Ohatrohatr'izay zany ty endriky ny fisaraha-pahefana ity. Ny zava-misy eto amintsika eto Madagasikara nefa de to tsy hita na malemy a ny fahefana mpanatanteraka fa ny mpanao lalàna ny matanjaka. Mety zavatra misy zany, zavatra efa niseho zany. Manarak'izay ihany koa zavatra misy eto Madagasikara de tsy hita na takona na malemy ihany koa ny fahefana mpanao lalàna
fa ny fahefana mpanatanteraka no mibaiko. Zavatra misy eto amintsika ihany koa de ataontsika hoe io moa efa voaresaka matetika hoe manana ny fahaleovantenany manokana izany fahefampitsarana izany, ary tokony samy anana an'izany avokoa ireo karazana fahefana telo ireo. Fa ny zavatra misy anefa de toa ny fahefana mpanatanteraka no mibaiko ireto ambina fahefana roa reto, miteraka olana zany eto amintsika. Ary zay moa lay efa misy fomba firesaka an'izany matetika ny atsifatsifany fa eo anatrehan'izany de anjaran'ireo mpanao lalàna no manazava sy mampafantatra an'izany zavatra misy izany. Anjaran'ireo nomena fahefana sy nomena andraikitra ho afaka manao an'izany no manazava izany, satria zany tranga izany de lasa vato misakana ho an'ny demokrasia. Zany hoe tokony asiana fepetra ihany zany izy io, tokony asiana ny ataontsika hoe sivana na critère na de ny filatsahana solombavam-bahoaka fotsiny ihany aza, tokony ao asiana fepetra ihany hahafahana misafidy, hahafahan'ny olona mifidy izany olona isolotena azy zany ka hirepresente an'ity fahefana mpanao lalàna ity ohatra. Neny anivo ny anteny mera no resantsika io. Raha iverenantsika ilay inona moa izy teo hoe fitinjaram-pahefana de araka ny teneniko teo misy fanamby goavana miatra aminy amin'izao fotoana zao amin'ny fampiarana ilay lalàna efa no tanysaina tany voalohany indrindra aloha ilay fampifangarona n'ilay hoe fitsinjaram-pahefana sy ilay fitsaram-pahefana teo manarak'izay ny fahabangana ara-bola. Amin'izao fotoana zao de hitatsika ary tsapa izany, fampandrosoana nefa ny tianao resahana de hitatsika fa tsy ampy ny loharanom-bola ho an'ireo collectivité territoriale décentralisée ireo. Vokatra zay tsy fampin'ny ara-bola izay sy fahabangana izay de sarotra ny fanatanterahany ny andraikany. Sarotra ho an'ny commune no ametraka fotodrafitrasa izany amin'izao fotoana zao. Sarotra ho an'ireo ataontsika hoe faritra no anatanteraka an'izany fotodrafitrasa izany, satria de miainga avy aty amin'ny foibe avokoa ny zavatra rehetra. Eo ihany koa akoatra ny tsy fahampiana sy ny fahabangana ara-bola de araka ny teneniko teo tokony misy ihany koa ny critère amin'izy io hoe olona tokony ahoana no hitantana an'izany, manana ny traikefa takiana ve, manana ny fahaizana ilaina ve, manana ny fahaiza manao ve, satria izay tsy fampin'ny fanofanana sy ny fahaiza manao izay iny anivony reny fitantanana ny CDD ireny de vato misakana ihany koa noho ny tsy fahampiana sy ny tsy fahafantarana. Efa naverimberina matetika teto moa fa maromaro ny ben'ny tanàna miditra amponja noho n'izany tsy fahafantarana sy ny ataontsika hoe tsy fahampiana ny fiofanana izany. Manarak'izay ny olana ihany koa de vokatra ireo fampifangarona andraikitra, tsy fisiny ny fisaraha-pahefana ireo de mikorontana ny rafitra eto amintsika, mikorontana ambony ambany ny rafitra eto Madagasikara. Mbola misy ny ataontsika hoe fifanandrinana na tsy fitovy-kevitra miainga amina tsy fitovy-kevitra izy io de mbola misy ihany koa ny ataontsika hoe tsy fahatokisana sy ny sisa. Eo ihany koa lay indrindraindrindra amin'izao fotoana izao lay hoe tsy mitovy firehana politika, tsy miray antoko sy ny sisa. De zany miteraka n'ilay ataontsika hoe sakana
ho any ny fahaleovantena ny faritra tsirairay avy. Izay fahasamihafany ny fomba fijery ara-politika izay izay fanahiniana apetraka de miteraka sakana ho an'ny fahaleovantena ny faritra sy ny CDD zany amin'ny ankapobeny. Ny fitinjaram-pahefana de na ny be ny tanàna io na ny lehibe ny faritra io na talea na ministra de tokony omena ny andraikitra tandrify azy avy ary avela malalaka hanao ny asany fa tsy tokony ho sakatsakanana noho n'ilay ndresahako teo hoe noho ilay tsy fitoviany ny firian-kevitra sy ny loko politika. Raha mahomby amin'ny asany reo, mahomby amin'ny asany ny be ny tanàna na ny lehibe ny faritra zany na ny ministra na ny tale na iza solon-tenam-panjakana amin'ireny collectivité territoriale décentralisée ireny na CDD ireny zany de Madagasikara ray manontolo ao anatin'izay no miara-mahomby satria isika vahoaka zay vahoaka zay entina no hahazo tombony voalohany indrindra ao anatin'izany. Miara-banareo tompoko. Eny tompoko efa tafiditra anao. Jean-Paul Bagetiava. Eny tompoko. Fotoana foty zany zay de ny le fandarana tao amin'ny radio anankiray zany ny fanehoan-kevitra ohatran'izao. De mba misy fanontaniana zany ho apetrako amin'ny Monsieur Lante zany de very amin'ny firaisana faharoa toveny zany. Inona moa zany Monsieur Lante ny tiany lazaina tamin'ny tany lava be ny iana naongana tam'izao, iana naongana tam'izao, iana naongana tam'izao. Malo zany Monsieur Lante zay naina le vaovao zany zay maty tamin'ny resaka hoe amin'ny famatsim-bola. Efa nanazava tsara mihitsy ary tena mbola namerina mihitsy eto amin'ny Cool FM tamin'ny fanazavan'le madame io fa le mpitondra fanjakana zany mijapy an'le famatsim-bola ataony zareo amin'le foto-drafotra. Inona zany filazanao amin'izany Monsieur Lante hoe nareo mpanohana zany zay zany tiako anontaniana hoe mbola mety zany le fitondrana sa tsy mety satria raha ohatra ke zany hoe misy famatsim-bola ikeny le olona tany amin'le famatsim-bola be hoe ikeny hoe aigna le olona taloha nanao zao ny olona mpamatsy vola tsy afantatra fa ianao no amin'le place efa ianao amin'le place zany hoe milina fanampianao avao anatiny zany aloha anampiny le inty de avy any ivelany zany miaraka zany reo ny RPI sy ny externe zany ny famatsim-bola avy any ivelany ka mahagaga anazy zany zareo le mpanohana zany hitarina reo lava be malo de ampitao amin'ireo namanao le mpanohana be fa tany tsy ala mizefa ambany madame Lydia zany fa efa tsisy zao fitondram-panjakana zao ary nareo zany manana menaka mahagaga mampaniry volo amin'ny androna mihitsy ankasitrany ianao ao anatin'izay mino fa voarayan'ny olona iantefany ny afatra sy ny fanontaniana mipetraka satria de misy fanontaniana maromaro atao anatin'izay. Raisitsika nantso manaraka miaraba tompoko lasa ndray izy teo tafiditra lasa aloha misy antso manaraka indray ty miaraba tompoko tompoko miaratafika ranga ampitatafika eny miarangano tena mba asiko resaka ty délestage ty ohatrany mahita lazaina foana ndraiky fanjakany ndraiky nanatran'izay firy foan'izay fa tena mijaly ranga le vahoaka miaina ao anaty aizy ity ry zareo aloha zany mirozorozy manao conseil de ministre ny mazoeny tsy haiko any Toliary eo nosy be ary ny DG Jirama any koa mba mieritrereta ranga tena marina mafy ary fitondra tena balinareo ranga le vahoaka iro zany ny tena fototry ny fampanjofoana mba alavi sara tena hoe tena mivaly le olona mpampiasan'izy iro hatramy madinika ka hatramy vavety indrindra lozana manam-bola andehanana rita nareo malina rangara mba valina aloha le olona le jiro sy rano fa tena mijaly le vahoaka tena marina taitsony izy ty hoe inona ny tokony vahaolana apetrakareo tena maharitra fa ohatry ny soloana DG menareo fety taona nefa to io ihany tena ninona resaka hoe mandeha za aloha ty resaka jiro ty tena tsy voavahan'ny fanjakany
mialaranganareo rehefa tsy mahavita tsy mila hoe mbola mitabela zavatra hafa ndray fa tena tsy vitanareo le izy zay ny tena marina tsy vitanareo le izy mijaly le vahoaka miainao anaty aizana tsy fandriam-pahalemana tsy aitsy ony tena mba mieritrereta rangary mpitondra fa anjaranareo zay dia samy mba maheno dia samy mba mitaraina reto fa tena mafy izy ty tena mafy misaotra mankasitraka andrina rangahy dia mirary soa ankasitrahana ianao anatin'izany ary dia tena tafiditra ao anatin'izay ataontsika hoe fijaliana ary miverina indray mantsy izy ty amin'izao fotoana izao izany ataontsika hoe fahatapahan-jiro lavareny izany miaraba tompoko efa tafiditra ianao lasa indray izy teo ny 038 14 882 24 no afaka tsoitsika antso mivantana io na ihany koa mandefa SMS amin'io na miantso ny 32 12 888 19 efa tafiditra ny antso manaraka miaraba tompoko lasa tapaka ilay antso maromaro ny faritra tena ataontsika hoe mijaly noho izay olona ny délestage zay efa misy antso tafiditra miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany iza dia avy aiza iany tompoko hoe dia miaraba amin'ity peniny ao anaty fandehany zay zaka avy tena sanaraka iany tompoko ampalahelo rangaly toetain'le olona reto fanoana fanjakany reto zany satria toko zavatra anankiray tena goavana zao ty resaka tsy haiko hoe enjasana tena hoe fenide hoe eraky ny Antananarivo sy ny manodidina hoe andorokony sy hanao zavatra tsy tokony atao hoe le vahoaka reo andraikitra an'izay le fitondrana le izy rangahy rehefa tena mandikitra le vahoaka azo vahana tsara rangahy io resaka délestage io dia resaka fotony direktony tamin'ny resaka tamin'ny fahatongavan'ny vahiny reny tsisy jiro tapaka maneraky ny Antananarivo ary ny tanàna madio fa zao izy zao voalasa ny vahiny reny zao nanaovana an'le malagasy tiako tena zany hoe avy enjana an'le foloana izy tena abadona mihitsy le vahoaka malagasy nefa ny vahoaka malagasy manana zo isitaka rano sy jiro ara-pahasalama dia maninana ampijaliana ohatr'izao le vahoaka malagasy dia efa hitarika zavatra anina be hoe voandraindraikitra marina ho anisy zavatra ny tenen'ny jirama hoe ritapaka fa io tsy voizao misy rehefa tsy misy rehefa tsy misy rano dia rehefa hoe fenide ny tanany anjekaleka dia lazaina fa misy foto-davitra ohatr'izay dia raha hoe vitan'izay iny dia hoe misy anina ndray ary mitsampy rano indray na renana dia ohatr'izay foana nandevereberan'le vahoaka eto fa amin'ny tena rehefa tsy vita rangary indray matoko loha alao mamety ampelany ianao mba mijaly loatra amin'ny vahoaka tena alao tonga dia mamety ampelany ianao mba ahitana forsinina be le fiainam-pirenena zao zao avy mivaintsisy efa tsy manana sy tokony izoany zany hoe ohatrany hoe fanambakana angamba ohatrany hoe tsy dia mezika malagasy io zany hoe manana fahafahana zany ty ho avy zao fandrevatena hoe nandrahoana fahafahana efa tsy mezika an'izany tsony angamba malagasy satria zaoko zao hoe nanaovana an'le vahoaka malagasy dia mba ho raro makasitraka be tabe anareo akasitraka ny aveny ananisany eny ary dia tena taraina mino fa tafita ny afatra ao anatin'izany na le dabapako teny amin'ilay sisisiny analakely reny efa na gronina na primina indray na prime mihitsy ny 26 moa dia efa mamafisina fa atao eny laky arivo iny miaraba tompoko efa misy antso tafiditra salama tompoko abetiara ihany Jean-Paul eny tompoko monsieur Jean-Paul mikasika ny jirama io tena mahagaga tsika o miditra amin'ny resaka commerce zany hoe plaque solaire avaozina nefa zany plaque solaire zany tamin'ny cyclone igny herinandro 10 andro avy ny olona tsy misy jiro mandeha na manjiro tampaka zay fa ny any andafy agny zao mba fa nandeha Kenya nandeha Djibouti anany a France aza olieny no matanjaka satria na cyclone na andavanandro misy any ny rivotra io tsy tampaka io anino tsy atao ary tsy hain'olo angalarina satria palina raiky camion 15 tonnes 20 tonnes mitondra azy tsy ary 30 mètres ny hauteur
tsy hain'olo angalary io fa reto plakiplaky gesta reto angalangalary ny mpangalatra koa sady commerce am'le karama mpamarotra azy zay ny raha hitako amin'ny delestar ay hoe jirama anagnany manatrosa amin'ny de tena hoe tsy voaloha trosany jirama 400 miliara zany ane vola nagnino ny moterany sambo mandeha avao tsy maty agnaty riaka egny magnino ny moterany avion mandeha avao ka i moterany jiramatsika tamin'ny première république tsy niona i amizao tsy mahavao vidy motera ny fanjakana fa manova motera mikarana zany ve zavatra mety aby misy kolikoly maventy ao fa tsy resaka izany fa ny vahoaka ro mijaly en Inde 1,2 milliard de population à Chine 1,4 milliard de population tsika ve 30 millions d'habitants de mijaly efa manan-karena kolikoly maventy io lahy misaotra akasitrahana ny avy any Toliary ny Toliary zay anisany ataontsika hoe manana an'izay panneau solaire zay ihany koa fa fatapahana lavareny no iainana indrindraindrindra rehefa avy ny orana araka ny fanazavany teo moa zany de tena mijaly ny vahoaka ary tsy hita loatra zay vokatra sy ny tombontsoa azon'ny olona amina panneau solaire zay mino fa tsy ny any Toliary rery no nahitana an'izany miarapa tompoko efa tafiditra ianao lasa indray izy teo tsy ny any Toliary rery ihany satria de ny rahantsika nahita ihany koa lay resabe tany Mahajanga lay panneau solaire le hoe tsy hita teo amin'ilay toerana vetivety eo de lazaina fa hoe afindra toerana indray miarapa tompoko efa tafiditra anao de ahoana ny fandehany iany tompoko mafimafy kely ianao azafady manao hevitra kely am'le resaka problème am'tyle am'le fanjakana anareo reraka foana tsika itabataba efa tsisy hidira mivitika pétrole amindreo fa plaisir-andreo ihany ny ataon'reo anao zany na hibabababa toy niny eo anao tsy misy amin'ny sainandreo fa lohandreo ihany ny andanandreo na ena tsy avara ary kory tsy rara indreo an'izay fahasiarana-mbahoaka any fa ararotindreo anaty fitondrana hitondrahandreo atao aloha izay mahafapo fa reo fa tsy reo fa miala etiny ka tsy hita tsony na i Madagasikara raha tsy voadengy andreo tsy mandra-pahafatindreo teraka fa misaotra betsaka akasitrahana ianao ary ny fantanina mipetraka moa zany rehefa izay de inona ary no tokony ho ataotsika inona ny fepetra ho raisina eo anatrehan'izany miarapa tompoko efa tafiditra ianao ny avy aty Toliary ihany no mba haneho hevitra ihany tompoko mbola iverenako indray mandeha moa le mikasika ny base Toliary moa mbola tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy amin'izao ny zavatra tiako tenenina de tsotra mainy tonomboanjo mihitsy ny Andry Rajoelina ka tsy maintsy manao forcéany io base Toliary io satria efa vola tsy toko tsy foroany ampelantanany zareo sy ny forongony ka aleoleo izy zany maty ambonin'io base io toy zao io base io tsy andeha satria ataon'ny Amerikanina mafana ataon'izay nanaovany antoka tany ivelany mafana raha vo io tsy tafo de inona no ataony aleo mihitsy ny zanadriaka sy ny rehetrarehetra sy ny mikea sy ny rehetrarehetra ataony ahofa ataony ino moa zany filaza azy ataony vivre ny ainy mihitsy zany reo olona reo mba hatonga azy tsy maintsy ho alefa ihany ty base ty mainy tonomboanjo ny Andry Rajoelina sy ny forongony tsy maintsy ataony tanteraka io de aleoleo izy zany manao sorona ny vahoaka rehetra zay manakaiky an'io base io toy zay tsy alefany io da dia samitsika mionona ary mitondra mambavaka nyty Toliary ty eran'ny Madagasikara ny avy any avaratra ny avy aty atsimo na ny andrefana ny anatsinanana hazo lava oza aty Toliary hazo lava zany vonjeonareo i Toliary fa tena may tanteraka ary hopotika raha io tanteraka io misaotra tompoko makasitraka anareo midafy eo daholo de ho lavandro iainana anareo na de betsaka azany malaina isika rehetra samy ho lavandro iainana amin'ity andro sarotra ity de ankasitrana ihany koa ny avy any Toliary ary mankahery atsika
indrindra ny any Toliary makahirany vahoaka malagasy rehetrarehetra ihany koa. Miaraba tompoko efa tafiditra anao antso manaraka. Ia. Allo? Ien tompoko iza dia aveza dia ento avy hatrany ny fanehoan-kevitrao. Meselanty ihany ty le misy nametraka fanontaniana tetseloha tetsy. Ien tompo. Hoe inona no tiako nytenenina tamin'le tany amin'ny radio Ravafy ray. Efa nazavaiko le tiako tenenina tany fa tsy haiko hoe tsy tao tsara ve ny sain'le nametraka fanontaniana sa ahoana. Fa ny tiako nytenenina tamin'le izy hoa dia hoe efa tandra vadik'oditra amintsika malagasy le hoe makahalana hoe manohatra fitondrana fa tsy zava-baovao. Zay le tiako tenenina, zany hoe tsy gaga zany raha ohatra ka hoe zay foana ny zava-misy, fa efa hatramin'izay le izy, fa tsy hoe vao zao. Dia eo amin'le resaka jirama, ny aloha tsy afeniko fa za tena anisan'ny mpivelona amin'ny resaka jiro, fa nefa ny za mino ary matoko fa fandaminana io délestage io matoa misy, fa tsisy te hoe inianao an'io, fa ny angatahako fotsiny raha mety amin'le fitondrana na le jirama dia hoe mba asio fampilazana meloa isaky ny hoe ho tapaka le jiro hoe amin'izao ny faritra ry dia tsy maintsy ho tapaka ny jiro, satria amin'izay mba afaka mandamina zany le mpampiasa jiro hoe alohan'izay dia efa vitaina daholo izay zavatra mety hoe ilana jiro, na hoe ao aorianany raha ohatra ka possible le ao aorianany. Zay fotsiny ihany angatahako fa misaotra tompoko. Ankasitrahana ianao nitondra fanazavana ary namaly ny fanontaniany ilay namantsika izay samy mpandray anjara mivantana atao anatin'ny fandarana avokoa isika rehetra. Mino fa mazava izay raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Ien tompoko. Valiny tsara izy meselanty nefa le zavatra tiako tenenina aminao fotsiny ianao moko miteny fa hoe tandra vadik'oditra le izy. Taloha nefany fantatrao tsara fa misy dikany daholo na tonga an'ireny fanovana mpanjakana reny, satria misy ny te anana tombon-damy be amin'le izy ka raisiko fotsiny zao satria za tsy kenisiaka any tsy deran'le tany zaferbery ma tsy amin'ny andro ny ravaloma. Fantatrao tsara fa fiainantsika tamin'ireny na dia andainga ianao fa nilamintsika tamin'ireny, fa noho le olombitsy te ho tafiakatra zany dia le président hoananareo amin'izao dia io nefa rano. Dia amin'izao nefa dia zao manko any tiako amtenenina aminay hoe afaro le namanao le mpiteny amin'le radio anankiray izy hoe sahala mize fa rehefa karobaty ry madame Lydia sanfo. Hoen tompoko ny tsara ho fantatra dia efa samy manana ny fomba fijeriny isika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny olana ihany koa misy fa tsy izay akory no raha isika ny antso manaraka aloha azavady fa mainsista be miaraba tompoko. Salama tompoko. Efa tafiditra ianao. Ien tompoko. Nizaka avy aty Andorano fotsy. Ien tompoko. Zara nga tena mandinika an'le petroneselanty moa. Alao alamiko ny programme ny adiny roa isan'andro anao mena jirama. Zay le programme aloha zay no atao hoe mena jirama. Fa momba an'le fanonganana hatramin'izay no fa mety be le fataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Fa ny dikany dia zay le mavomavo. Tondra mitorona le mavomavo na carré na bolahorana dia mitorona foana ny asany. Zay kely vitany olam-bahoaka fazakalazainy. Fa ho an'le fitondrana zany dia tena manamboa olona ozy izy mivovony olona dia tena io le ataony. Saotra tompoko. Ankasitrahana ny fanampanazavana amin'izany rehetrarehetra zany ny zavatra misy dia ny herinaratra mihitsy no mila ampitomboina. Ka na inona ho atao rehefa tsy ampy ny herinaratra ho zaraina tsy maintsy misy foana izay fahatapahana izay. Miaraba tompoko. Miverina kely aranga le apita tafika teo.
momba nyity resaka délestage ty any moa tiako tsindrika kely eny tompoko eny tsy délestage ihany fa ny tena marina dia zao tika vahoaka malagasy zatra miangazy tika tsy niangavy anazy ireo fitondroreo mihitsy hoe makanisa nareo eo dikan'izay rehefa tondreo izy obligation any asany zany fa tsy mila iangaviana na lalana na jiro zoan'ny olona mahazo zany zay tsy miangavy fa ataovy ny asanareo ry mpitondra fanjakana zay ny asana amidinanareo teo fa tsy misy fiangaviana mihitsy izak'izay miteny zao dia miangavy io tsy misy fiangaviana nareo tsy niakarana teo tsy niteny mihitsy hoe miangavy anareo zay hiakatra eo dikan'izay zany nareo ny tonga teo dia nareo no nametraka an'ilay izy tamin'izany fotoana zany raha samina taivo sika ny propagande dradradrada mihitsy hoe délestage zany patataty tsy mila hoe fandaminana ekazaka tsaramaso voanjobory za tsy teny anaran'olona satria tsy mety ilay izy fa ho anareo zay mieritreritra mbola iangavy tsy mieritreritra fandaminana tsy zany tsony zao ny ilaina fa vahaolana raha zany foana natao hoe tanandritra ny firy-taona zay makasitraka dia makately lany le crédit fa dia misoa indrindra dia mirary soa akasitrahany ianao ary zay moa dia tena zavatra marina zany asany io tokony manana mitady an'izany vahaolana zany ny mpitondra fanjakana mitady vahaolana maharitra fa tsy vahaolana tahaka n'ilay fidinana teny ambomanam-bola akory hoe tsy voakato raha tsy voavahy ty olany ity nefa iny rahantsika nahita fa afrina taony taorinan'izay ny fivoahany teny raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko salama eny tompoko avy aty toliary avao hoe toliary eny tompoko ny kasikany délestage moa le resaka ohatsy mety asia resaka zany fa base io miantoritse fa raha tsinkignay moa raha anakory zay ny raha misy moa atao référence lafa ny raha soa safe faka ny président ratsiraky lafa ho tampaky ny pompy mampahary amy radio my télé misy mampivolapafotany be hoe mamoria rano nareo fa tsisy raha reny pompis raha mboary pompis anometana amizao mamoria rano nareo mamory rano le olo kalambe fa ndela hitsika ny jiro lafa misy raha reny dirama mampaharesa raha babembahoaka volatsy toliako hoe planonareo ny télénareo amparenareo ny raha amin'ny raha nareo ajanotse fa dirama ho tampaky salambesana amizay ka safe misy raha mboary amin'ny dirama ino moa tsy simbe misy raha simaka hoe hajana zany le olo ampaharezy soa hajano zany raheny ka amizay lafa diramagny taloha manampaky manao nio simba parainaro akonjany diramako onerany dirama za frizidera za tele la ino onerana safe avy amy nanimba raha nolo ka raha henany toy fitondra io tsy raha magnadagnada olo fa anakada kelikely madagny ronono ambava olo mena vavaka tsy hainy fandeany tegna zao fa lan'olo bevatiny valagna tokony hainy hoe izao anefa zahirana ny vahoaka andesiko izao ne sosora ny vahoaka andesiko hainy zay fe nandokony mena lokony mena sonika tsy hainy ada mandeha ananga zay tsy aiza anazy fa lan'olo bevatiny ny hainy so mavandy zao ankasitrana ny toliary ary zay no tena mahazava-dehibe ny fahaizana makalesona amin'ny tantara fahaizana ihany koa mijery sy mitsinjo lavitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany ento avy hatrany ny fanehokevitra ao ary zay efa tsy sambava Alfred ihany ty eny tompoko efa tsy sambava zao azo atao tsara zany mametraka io resaka délestage io azo atao tsara izy zany ohatra aminay aty Sambava zany efa mandalo ny mpitondra fanjakana misy ministre zany mandalo aty dia mandeha normal ny jiro tsy tapatapaka zany ohatran'izany koa tamin'ny ianina iny tamin'ny fandalovan'ny président français mandeha zany jiro ohatra tao tamin'arivo raha ohatra zany tsy mety zany fo misy tegna panne zany eo tsy mandeha ny le jiro na mandalo reo ministre eo tokony tsy andeha zany le jiro fa tsy zegny izy fa mihety tapahana mihitsy zany le izy azo atao tsara mampandeha izy fa tsy haiko iny ny antony zareo ao ny mahay azy saotra tompoko ankasitrahana ny avy any Sambava ary ty tena zavatra misy zany rehefa fotoana ohatry ny ahoana zany izy io ny hoe afaka ampandehanana tsy ho tapahana mihitsy dia rehefa fotoana ohatry ny ahoana izy io no tapahana azadiny ihany koa fa misy faritra eto Antananarivo renivohitra na ataontsika hoe quartier
tsy ahitanao mihitsy an'izany fahatapahan-jiro izany. Miarapa tompoko, efa tafiditra ny antony manaraka iainy tompoko. Efa tafiditra anao dia miteny avy hatrany. Ny afatia teroka ihany le miteny azafady. Iainy tompoko. Somary manana olana kely zay azafady reny raha tsy ho an'ny jirama satria misy fotoana efa miantso an'ny jirama zay avatia teroka dia hoe tsy fantany izany nefa 2020 ranona teroka tompoko ny nandeha farany. Tsy haiko hoe fandaminana ve zany araka le tena manalantsy hoe fandaminana ve zany fa raha zany fandaminana efa maty efa ela ny vahoaka. Manarak'izay momba basy tiliara meko fampahirezana aloha le avana tiliara satria misy offre zay hitako any mandehandeha any tady chauffeur ny basy tiliara projet basy tiliara mihitsy izy io hitako mandehandeha any zay appel d'offre zay saiko hoe efa raikitra zany le fa fampandrina dita fotsiny ny anina hoe tsy atao io na ho atao io fa zavatra efa tanteraka io zany hoe meko mahereza aloha le avany tiliara. Eo any le jiro indray tokony mba asiana amin'ny lafiny indray misy marina ihany le tena namanalany fa mba asiana fampilazana meloa le izy. Nefa io na ampilazaina io na tsy ampilazaina efa tsy mety 99 jours zany ny an'ny fanjakana fa ny indray andro mbola ho avy ny an'ny vahoaka. Zay no tiako lazaina ry namanisa fa dia mahereza daholo tsika rehetra. Ankasitrahana avy any terokeny amin'izay fampaherezana izay mena mahereza ihany koa ny anaka ny teroka ary tokony hijerena vaolana zany rano efa tsy mandeha tao anatin'ny 2 taona izany tena efa tsy olan'ny rano intsony zany fa olana zavatra hafa mihitsy na ny amin'ny fantsona na ny famatsiana mihitsy no efa tena misy olana ao anatiny.